Fifaliana ho any miarabanao amin'izao faharetanao manaraka an'ity fandaharanyity zao ary za mino fa tsy verimaina ny fotoananao ary ao tsara ny fandaharana jereo koa ny tenin'Andriamanitra manana fifandraisana foana amin'ny Kristy Jesosy tompo mangatahany fitariana ao amin'ny fanahy masina hitanao fa le teny fiainana dia natao ho anao tokoa karazana pitikafo avy eo amasana andro mihitsy le izy rehefa raisinao dininao dia jerenao koa ny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra eo ampilatananao matoki fa sitraky Jesosy anomenao fiainana sady fiainana be dia be androandro itsika dia irisaka momba ny anjara anankiray tandrify ianao azo bangona amin'ny hoe fanehoan'Andriamanitra mari-pakasitrahana eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra dia tia ny aseho mihitsy fa mahita sitraka aminy ianao, mahita fitia aminy ianao. Ao amin'ny salamo izy rehefa avy nandalo le loasa aloko ny fahafatesana tsy atao hatramin'ny loza aho izy ianao no amiko ninona fisedrana lalovanao mandalo ihany zany fa soavan'Andriamanitra mitoetra ny fankasitrahany mitoetra fiadanany omeny ianao fiadanany avelany ho anao ary izy nyteny hoe aza matahotra ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra ianao tia satria izy nampidina ny fitiavany ao anatinao. Androantsika dia miresaka ny amin'ireo mari-pakasitrahana avy amin'Andriamanitra hitantsika zany ao amin'ilay teny hoe mamelatra latabatra eo ny loko io mason'ny fahavaloko ianao manositra diloin'ny lohako ianao mikapokako feno dia feno mari-pakasitrahana endrika telo ny eto latabatra diloilo ny divay maninona moa no antsoina hoe mari-pakasitrahana izy telo itsakilany mantsy ny fahavalo misy ny fahavalo io le tsy avy raha tsy angalatra hamono andringa ambaran'ny Paoly apôstôly koa any amin'ny epistily any isika tsy mitolona amin'ny fomandraha fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra miresaka fanapahana izy miresaka fahefana izy miresaka tetikady hoentina amelezana ataony ny fahavalo dia Davida ihany nilazany amin'ny salamo any Jehovah ny andany amiko iza no atahorako Jehovah ny momba inona no azon'ny olona atao amiko. Rehefa Jehovah no mamelatra latabatra raha eo aminao rery ny mahita an'izay dia tia azy tia ny aseho aminao manokana fotsiny hanome fahafampoanao izy hanome fifaliananao izy hanamarika ny fitiavany ianao aminao manokana izy fa rehefa Jehovah no mamelatra latabatra eo anoloanao eo maso ny fahavalonao tia hanome mari-pakasitrahana anao izy tsy ho anao ihany fa asehony eo anatrehan'ny fahavalonao mariany mihitsy zany ho ianao tia ianao avahany manokana ianao tsy nijovony manokana tsy hoe satria tsara noho ny hafa na tsaratsara noho ny hafa fa satria tiany ianao no vonjeny ianao anjarana fotsiny dia nandray le famonjeny eo izay le minoa ary aoka ho isan'izay mino dia mamelatra latabatra izy latabatra moa dia misy ny zavatra fahafampo manome fahafampo eo ambonina latabatra io tsy resaka sakafo an'ny vatana ihany hitantsika zany tamin'ilay vehivavy Sonemita
amin'ny tantarany Elisa. Rehefa nandalo teo aminy foana Elisa mpaminany dia hitany hoe lehilahin'Andriamanitra. Ary ilay vehivavy Sonemita dia voamariky ny ten'Andriamanitra fa vehivavy endry manatsaina izy, ary ny fitiavan'Andriamanitra nanosika azy. Izy mantsy andra lehilahy vady me mandalo eto amintsika iny lehilahin'Andriamanitra iny, andao namboarantsika efitrano any ambony izy, dia misy fandriana ao. Izy zany hoe afaka manana fitsarana izy, afaka miara-fiasatra izy, dia sina latabatra tsy natoe-tsakafoanana ihany, fa ny latabatra koa indrindra ho antsika amin'izao vaninandro zao, dia ametrahana zavatra ilainy ara-tsaina koa. Eo amin'ny latabatra ao no ametrahanao ny fitaovana iasanao. Ho an'ny mpianatra dia eo ny asiany fitaovam-pianarana, fa raha tsy manana latabatra izy dia sahirana be izy mianatra. Ohatr'izany koa ny mpiasa, raha ho tsisy latabatra eo sahirana be izy, aiza ny ametrahako ny ordinateur, ko aiza ny ametrahako ny taratasy, aiza ny ametrahako amin'izao. Andriamanitra zany rehefa manambara izy hoe mamelatra latabatra ho an'ny loko dia zao, meno fahafampoany amin'ny velarako amin'ny fiainako, ara-tsaina, ara-bata, azo asiana sakafony vatana, azo asiana sakafony saina, azo ametrahana fitaovana eo afahana manovo fahalalana, ary tsy fahalalana ihany koa azy fa indraindray tia hiala voly sy ny sisa. Rehefa mihoana ny mpinamana dia manodidina ny latabatra, dia tian'Andriamanitra seho hoe ny fahafampomeko anao ho arovako, tsy ho azon'izaniza sy ambaniny zany satria anjaranao. Zay le fahatokina ao amin'ny tompo zay, mamelatra latabatra eo amin'ny loko. Ny tsy finono ihany no misakana. Ary nandretsika dia rehefa mizatra amin'ny trano dia avy amin'ny devoly zany, raha zay konaova rehefa Andriamanitra ny miasa tsy misy mahasakana, fa ny tsy finono indraindray no misakana. Fa rehefa miditra amin'ny anjaranao ianao, ampinoana hoe tompo, ainao no mamelatra latabatra eo amin'ny loko, satria teninao zany, inoko ny teninao, sy ny ten'Andriamanitra tsy misy azo atao azona sitraka aminy raha tsy amin'ny finoana. Dia miditra ao anatin'izay, dia mivelatra ao anatin'izay miaina ao anatin'izay. Fatatsika tsara fa na mivelatra zany latabatra, tsy mihetsika ianao handray zay zavatra mipetraka eo dia tsisy fiatraikany aminao. Ny fiainana kristianina tsy fiainana araka ilay fiteny hoe pasifa ny andro fotsiny, fa ny fiainana kristianina miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny finoana, ary zay le hoe ny finoana tsy ara-nasa dia tsy vanina. Le asa tsy miteraka finoana, fa ny finoana velona dia miteraka asa. Zay le izy. Tia apiditra anao amina fiainana tsara kokoa Andriamanitra, indrindra fiainana be dia be. Amelatra latabatra eo anoloanao izy, dia hihetsika araka iny ianao, manositra dilolony lohako ianao izy. Iny koa dia endrim-pankasitrahana, ametrahan'Andriamanitra anao amina toerana anankiray amin'ny fiainanao. Atria Andriamanitra rehefa mamelombelona ny fanahinao araka ilay andresantsika tany aloha, mamolavola ny toe-tsainao izy, fomba fijerinao, mamenao fahendrena, fahazavan-tsaina, faherezana, dia iny mahatonga anao lasa mizotra, mitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana izy. Iny lalan'ny fiainanao mahatonga anao fiainana mivoatra. Zany mahatonga ny kristianina lasa tonga mpitarika izy eto amin'izao tontolo izao, lasa tonga vavolombelona amina zavatra tsara izy, lasa ohatra alain'ny olona tahaka izy. Ny antony ny velombelon'Andriamanitra, ny fanahy, misy latabatra, ny fahavalo tsy mahakasika anao. Fa misy olona kosa
afaka miditra eo amin'iny dia le olona miteny hoe hiaraka aminareo zay satria hitana efa maherin'ny Andriamanitra ary zay le fiainana kristiana dia omen'Andriamanitra toerana eo anivon'ny fiarahamonina izy ahafahany mivelatra amin'izay manositra dililony lohako ianao mari-pankasitrahana iny fa esahana ositra ihany koa iny ka lasa miseho ny fiainan'ilay zanak'Andriamanitra ny fiandrianan'Andriamanitra ny fanambaran'Andriamanitra ny maha olona manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra hany ka lasa manatona anao ny olona dia miteny hoe ahoana moa momba an'izao amin'ny fanarahana ny tompo etoam-bavaka izahay satria fantany fa eny aminao misy diloilo ivelatra ianao amin'izany efa faly sady mahita anao miseho en'ilay diloilo izy tsika malagasy tsy andraraka ilombiando misy mari-pakasitran'Andriamanitra eo amin'ny lohanao eo dia ny olona manatona anao mahasoa avy aminao misy eny aminao efa vokatry ny efa trany amin'ny andininy voalohany tsy ananjava-mahory mampandry amin'ny amaitso mitondra amin'ny orony ny fialan-tsasatra mamelombelona mifanahiko mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anara lasa manana antoka ny olona satria na dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesina azy ianao tsy atahotra ny loza ianao fa Jehovah ny aminao ny ty velany lasa mahita eny aminao le fiadana le fitsara ny ty velany lasa tianaraka ny dianao satria Andriamanitra mitsy mitarika anao mazava ny lalaka izoranao mazava ny lalaka alianao fa tsy le dia mapitsika ny tongotry ny maleny manositra dibilony lohako ianao nikapokako feno dia feno mifandray le diloilo le divay milazaina le hery ny fiainana avy amin'Andriamanitra tsy hery mpitolo fotsiny hery miaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra milaza koa ny fankafizana amin'izao fiainana izao saingy mampiavaka azy amin'ny hafa dia fiainana miaraka amin'ny Kristy le fiainanao dia sady lasa diloilo fifaliana le anosoran'Andriamanitra anao miaraka amin'ny heriny ihany koa miaraka amin'ny fientanana afitana zavatra lehibe ny divay mantsy dia araka ny ten'Andriamanitra le divay an'Andriamanitra le izy dia leo mampifaly ny fon'Andriamanitra sy ny olona mampifaly mba ho inona mampifaly mba entana ho amina zavatra tsara misy hira zay tsaroko hoe ny andro fifaliana raha eo anilanao mamely mpandrina anao ny sitraka tsy afaka ao amboky ny fandrinanao honeny reny fokolapanao lay divay mampientana miteraka fahasahina ary zay le teniny aza ho mamy divay aoko fenona ny fanahy masina rehefa feno ny fanahy masina ny mpianatra faly manana fahasahina masina zay izy manana fahatokiana be izy lasa misy zavatra miboboka be avy eo aminy ao le loharano miboboka manjary mitosaka mihitsy dia mitobaka amina olona maro dia mitondra fiainana olona maro indreny atsara n'izany fisin'ny zanak'Andriamanitra miaina feno n'ilay latabatra ary miaina feno n'ilay diloilona ny soran'Andriamanitra azy ary misotro ilay kapoky ny famonjena mampientana azy avita zavatra tsara dia ho tahaka izany ianao sady voata ho tonga fitahiana ho amin'ny hafa amen